Ampifialiana trano no hiara-banantsika tsirairay a nahatratran'izao andro fahatelo amin'ny fiarahantsika izao. Arabaina manokana ianareo rakizy sy tanora satria mahakasika anareo manokana ny fandaharantsika. Ary araka ny efa nilazaina tany am-boalohany anefa dia ny mpianakavy mihitsy no hiaraka. Dada sy neny, zoky, zandry, nizaniza ao atokantrano ao dia irina mba hiaraka avokoa isika tsirairay avy. Amin'ity anio ity dia aloha hevitra anankiray vaovao indray no hiarahantsika mandinika fa mialohan'izany aloha dia andeha indray isika hiaraka hivavaka. Andriamanitro, midera sy misaotra mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity anio ity. Misaotra indrindra noho ny fitahiana, ny fitantanana mahasoa rehetra nataonao tamin'ny fiainanay. Betsaka ny zavatra miseho, betsaka ny zavatra lalovana, kanefa mino izahay fa mahasoa matoa nataonao. Betsaka koa ny zavatra tsara, indraindray adininay, omenao anay, mamelahanay Jehova. Mamindrafo aminay, sasao ireo heloka vitanay teo anatrehanao. Amin'izao fotoana izao ara dia mangataka fitarianao manokana indray izahay hianatra ny teninao. Ny fanahinao no angatanay mandrakariva hiasa ty anatinay, hitarika anay, hampianatra anay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany nanonanay ny vavaka. Amen. Eny ary ao anatin'ny loha hevitra lehibe tsika hoe antomotra ny andro Hody aho. Efa antomotra ny andro. Andeha hiomana amin'ny fodiana any amin'ilay fiainana mandrakizay isika, sady izany. Amin'ity anio ity dia ny loha hevitra natokana ho antsika rakizy sy tanora dia hoe izaho koa ve tempoliny. Izaho koa ve tempoliny. Inona indray ara no resahana ao anatin'izany. Hitantsika teo aloha ary ity toko sy andiny ity dia resahantsika matetika satria nataontsika fototra ao anatin'izao loha hevitra izao. Ny Jaonina toko 7:12 dia manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataoko. Mino a Jesosy ve ianao? Ary inoko fa matoantsika manaraka an'izao fandaran'izao dia mino an Jesosy. Izay rehetra mino an Jesosy dia izay fomba fiainan Jesosy, izay nataony, izay asa nataony sy izay zavatra ny ainany no andeha ataontsika ihany koa. Satria ny finoanan Jesosy inge araka ny lazaintsika teo aloha dia miantoka zavatra be da be amin'ny fiainantsika. Izay mino an Jesosy no manana fiainana. Izay rehetra mino azy dia anana fiainana mandrakizay. Ary raha tiantsika ny anana fiainana mandrakizay dia andeha anatanteraka izay nataon Jesosy isika. Anatanteraka izay fomba fiainana isika. Amin'ity anio ity ary dia teboka anankiray indray teo amin'ny fiainana naseho an Jesosy tamintsika, tamin'izy niaina teto tany no hojerentsika. Ary andeha ho arahantsika sy ho alaintsika tahaka. Misy toko sy andininy anankiray ity andeha hojerentsika. Ny Jaonina toko voalohany dia ny 5:20 sy ny 6:20. Jaonina toko voalohany 5:20 sy ny 6:20. Izy ity dia tantaran'ny antsoan Jesosy ny mpianany ary ny fampiantso ireo mpianatra ireo. Dia Filipo izany izao no efa nahafantatra indray ny mahakasika an Jesosy dia niantso ny rahalahy ny Natanaely izy dia izao ny zava-nisy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Filipo kosa nahita ny Natanaely ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy Kristy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Dia ho tohizantsika ihany ny vakiteny. Ny 9:20 inona indray ny voalaza ao. Dia hoy Natanaely taminy, momba misy zava-tsoa va any Nazareta? Dia hoy Filipo, andeha izaho. Raha jerentsika mahakasika an'io tantara io dia izao.
taizy Jesosy no mipetraka avy aiza izy avany Nazareta. Rehefa niresaka i Filipo hoe Jesosy avany Nazareta, izy mihitsy ilay nolazainy mpaminany, izy mihitsy efa hitanay mihitsy fa izy mihitsy ilay voalazany Mosesy sy ireo mpaminany, ilay Mesia efa nandrasantsika efa hatr'izay. Dia hoy Natanaela hoe fa misy zava-tsoa ve ao Nazareta e? Dia izay mihitsy no resahantsika rakizy tanora namako. Nazareta dia toerana anankiray izay be aratsiana tao anatiny. Na tanora, na ankizy, na lehibe dia ny aina tao anatin'ny faharatsiana, tsy mba misy zava-tsoa hita tao. Ary ny fomba fiainan'ny olona tao dia toa ratsy ihany mandritry ny andro. Izany hoe tanàna nalaza ratsy mihitsy izany ity Nazareta ity. Ka raha vao miresaka Nazareta dia izay ngamo misy zavatra tsara ao, nga misy olona tsara ao Nazareta. Nefany tao Jesosy no ny aina, tao Jesosy ny nonina. Dia nolazainy Filipo fa misy zava-tsoa fa andao ange jereny, andao zahany. Mahafinaritra mihitsy fa maninona ary Jesosy no afaka niaina tamin'ny fiainana madio, niavaka, nisy niaina tamin'ny fiainana soa, zava-tsoa tao Nazareta. Tsy nifindra tamin'ny toetra n'ireo tanora, tamin'ny fahazazany dia tsy nifindra tamin'ny toetra n'ireo ankizy izay nanana fiainana hafa mihitsy, nanana fiainana ratsy raha izay ngamba nilazaina azy. Rehefa tonga teo amin'ny fahatanorana izy, na ninona ny tsy mifindra taminy, na ninona izy ny tsy nanahaka an'ireo ny fomba fiainany. Rehefa lehibe izy dia nanao ny asany dia ny asa nanarahan'Andriamanitra azy, ary nahagaga nyreto mpianatra reto mihitsy hoe avy ao Nazareta. Misy teny anankiray ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay inoantsika fa niraisin' Jesosy ary efa fantany fa hoe izay mihitsy ny tokony ho lalana tokony ale. Ary tiany Jesosy manko ho ampitaina amintsika izany toetra ny ainany izany, izany fomba fiainany izany, ary izay ny natongavany teto an-tany. Izay ny natongavany hoe ao Nazareta mihitsy izy no ny aina, satria te ampiseho amintsika izy fa naiza toerana misy atsika dia afaka no hafa ny fiainana. Ity teny an'Andriamanitra anankiray ity ao amin'ny Korintianina 1:9, andiny 7:20 sy 20. Ny andiny 7:20 le tapany voalohany io zany aloha no andeha hovakintsika hoe ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo, sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Hatreo ihany aloha. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia inona ozy izy ny tenan'Andriamanitra? Tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo, sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ity tenantsika ity dia tempolon'ny fanahy masina. Tian'Andriamanitra honenana, ka raha mandeha amin'ny fiainana ratsy dia afaka ny honinao ve? Andriamanitra na ny fanahy masina? Tsy afaka. Ary mino fa izay mihitsy ny tiany Jesosy ampitaina amintsika. Fa tokony amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo, ary nampisehony Jesosy tamin'ny fiainany izany mba hianarantsika ihany koa. Andenge ho tantaraiko tantara anankiray isika ry ankizy, tanora namako, ary ao tsara nge ty tantara iray ity, mahatsikaiky ihany kanefa dia zavan'izy. Misy mpianaka ny dadany sy zazavavy kely anankiray, nanadio ny trano izy tamin'izay, nanadio ny garage ihany koa, fa efa betsaka ny zavatra efa ratsy, ny maloto, ny simbasimba tao anatiny, dia nanadio nandritra ny tontolo ny andro izy mianaka. Rehefa vita ny fanadiovana dia nangonina tao anatin'ny sachet lehibe, na le ataontsika hoe sac poubelle, ny loto rehetrarehetra, ny fako ireo zavatra tsy ampiasaina, ny plastika, ny karazan-javatra tsy ilaina rehetra sy ny maloto rehetra, nangonina tao anatin'ireny. Dia nadio tsara ny trano. Dia ozy izy ilay zanany vavy, ilay tovavy kely, dado, ataontsika aiza zao reto fako be da be reto, betsaka izy reto
sady ny sasany zany efa tena marikoriko mihitsy ataotsika aiza rereto raha tsy toerana ngezabe ve no anaritsika ny reto tena omby an'izy reto dia idada moa dia tia manararoatra toe-javatra izay ary tia mampiana-javatra ny zanany zany daholo moa ny dada tia manararoatra fotoana mba azahoana manoro hevitra ny zanaka dia izao no nataony dada marina tokoa anaka andraso hoe ataotsika aiza re ty fako ty dia mieritreritra dada hitako ny hevitra hoy dada zao ny trano zareo moa tsy lavitra ny fiangonana dia ozy izy mahita toerana malalaka ho anio ary zanako aiza ry dada hitanao ao am-piangonana eo akaiky ny lela-tabatra eo ambanin'ny pilipitra misy toerana malalaka be mihitsy ao andao entintsika any fa eo malalaka ny ketrona ilay zazavavy fa dada ve ataly na dia olona misaina tsara raha ve dia hitondra fako any am-piangonana ahoana mihitsy moa no ametrahana fako na eo tokotany-piangonana fotsiny ary ry dada ataoko fa tena tsy azo atao mihitsy mba mieritrereta ry dada ozy izy ilay zazavavy kely marina izany anaka ozy izy dada tena marina mihitsy ny ianao fa tena tsy azo hitondrana fako ao am-piangonana manala baraka an'Andriamanitra izany enona ny tokotany-piangonana dia izaho anery zanako be da be isika be da be ny ankizy be da be ny tanora no mitondra fako ao am-piangonana dia ahoana izany adala sa tsy misaina ahoana tsara ry dada etsy fa ho azavaiko anao ozy izy dada dia nazavainy dada zany mihitsy rakizy sy tanora namako ny zavatra miseho betsaka isika tanora na ankizy eny lehibe ary no mitondra fako ao am-piangonana ao amin'ny fiangonana aiza moa zany ny tenantsika satria tempolo ny fanahy masina ny tenantsika tsirairay avy izay Andriamanitra mihitsy no ny fidy izany ka raha mampiditra zavatra tsy mahasoa be da be amin'ny alalan'ny sakafo isika be da be ny sakafo manimba ny fiainantsika manimba ny tenantsika be da be ireo zavatra tsy mahasoa fakofako ampidiritsika ao anatin'ny tenantsika ao manimba ny taovantsika manimba ilay tempolo ny fanahy dia ataotsika ao misy zavatra hafa ihany koa mandoto manimba manapotika ilay tempoly ilay fiangonan'ny fanahy ilay fitoeran'ny fanahy navelantsika hanimba ny tenantsika ireny ao ireo zavatra ampidirina avy eo ambava ao mety zavatra avy any ivelany ihany koa satria na ny ivelan'ny tenantsika na ny ao anatiny dia manodidina ny tempoly avokoa izany na ny sotroana na ny fohana eny atao ety ivelany ihany koa manimba avokoa izy ireny somba itsika ilay tempolo ny fanahy masina afaka hitoetra ao ve ny fanan'Andriamanitra afaka hamelombelona ny fiainantsika ao ve ny fanan'Andriamanitra be da be ireo zavatra eritreretintsika tsy ampoizitsika fa manimba n'io tempolo io mandoto io tempolo ny fanahy io betsaka ny zavatra maloto izay tsy fantatritsika akory tsy eritreretiny tenantsika akory hoe ay ve zany maloto ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy torohevitra be da be mihitsy hoe ity maloto aoka tsy ampidirina ao amin'ny tempolinao ity maloto tsy hojerentsika daholo izy io fa anjarantsika na mijery any tokantrano any ny Levitikos 2:12 manontolo dia ambara any amintsika ao ireo zavatra tsy tokony ampidiritsika sy andotontsika ny tempolin'ny fanahy dia ny tenantsika izany andeha hiverenantsika vakina indray ilay toko sy andininy hanamafisantsika azy Korintianina 1:9 andininy 7:20 toy izantsika hatramin'ny andininy 20. Korintianina 1:9 andininy 7:20 sy ny 20 aferintsika andray mandeha ahoana ary
moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Dia ahoana ny toyny? Ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazahan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy, novidian'i Kristy tamin'ny rany. Izay no nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Tiany haverina amin'ny laony ny fifandraisana. Novidiany tamin'ny rany isika, maty izy mba hanavotana antsika indray. Novidiany tamin'ny rany isika. Ty tenantsika ity zany dia ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao, ary novidian'i Kristy ho azy isika mba hahafahany manavitra antsika. Dia inona ny teny farany ao? Koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ajao Andriamanitra amin'ny tenanareo. Omeo voninahitra Andriamanitra amin'ny tenanareo, amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba fiainana, amin'ny zavatra hohanina, amin'ny rehetrarehetra. Andeha ho vakiantsika mihitsy ty teny ity satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy no manamafy izany. Koritianina voalohany 10:1-13. Koritianina voalohany 10:1-13. Inona voalaza ao? Koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ninona ataontsika, ninona hohanitsika, ninona tenentsika, ninona fomba fiainantsika, dia andere atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Tiany Jesosy raha mba ny fiainana nataony teto no mba ho fiainantsika. Ka amin'izay fotoana izay, naiza toerana misy atsika, naiza faritra misy atsika, naiza isika ny mianatra, ka ny manodidina atsika manana fiainana tsy mifanaraka amin'izay naseho an'i Jesosy, dia tsy avelantsika hifindra ao amin'ny fiainantsika izany. Tsy ho raisintsika izany fomba fiainana izany, fa hanana fomba fiainana vaovao. Mety misy amintsika angamba efa nandray an'izay fiainany manodidina izay fiainana nataon'ireo namantsika izay, ny fahazarana izay nataony nanimba n'ilay tempolon'ny fanahy masina. Mety misy amintsika tanora mety efa latsaka amin'izany, kanefa izao tsy mbola tara. Antombotra amin'ny fotoana, kanefa mbola tsy tara, fa fotoana iomanantsika izao fa handeha hody isika. Mbola mandray atsika Jesosy, mbola tia atsika izy, mbola miteny atsika izy hoe izao ny fotoana iovanao, ialanao amin'ireny fa za afaka hanampy anao. Miteny amintsika izy hoe fitiavana mandrakizay eny tiavako anao tiako ianao, tiako raha iverinamiko ianao, tiako raha iova ny fiainanao. Ary raha mbola tsy latsaka tamin'izany isika rakizy malala ry tanora namako, andeha harovana ny tenantsika, hanome voninahitra an'Andriamanitra, ka tsy avelantsika ho tafalatsaka amin'ireny fiainana manimba ny tempolon'ny fanahy masina ireny ny fiainantsika. Ny tsy fahalalana oniny, ny zavatra tsy mety rehetra manimba ny fiainantsika, ny fahasalamantsika, dia andeha tsy hidirantsika izany. Miantso antsika Jesosy indray amin'ity anio ity. Te hamerina ny fihavanana aminao aho. Te hamitrana indray ilay fahasimbana efa rava. Te hamerina amin'ny laony indray ireo simba rehetra. Ary tiany isika raha voahomana hody any amin'ilay fiainana mandrakizay izay efa omaniny ho antsika. Na ankizy ianao, na tanora ianao, na ray aman-dreny ianao, ho antsika mianakavy ao an-tokantrano ao. Miantso antsika Jesosy hoe andao indray hamerina amin'ny laony, hovaina indray ilay fomba fiainana. Raha valiana izany ny fanontaniana mety nipetraka tamin'ny ankizy sy ny tanora tsirairay teny am-boalohany hoe izaho koa ve tempoliny? Eny, tempoliny avokoa isika tsirairay avy, na ankizy, na tanora, na lehibe, dia tempoliny. Andeha amboarina ifanaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika. Tapa-kevitra ianao?
andeha hoentintsika mbavaka indray ary izany ivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao indray izahay efa nampianatra zava-dehibe aminay ianao. Jesosy malalo, misaotra fa nasehonao anay tamin'ny fiainanao tetỳ an-tany, fa afaka hanana fiainana hafa noho ireo izay manodidina anay izahay. Afaka hanana fiainana madio, toe-tsaina madio, fomba fihinana madio, fomba fiteny madio, fomba fiasa madio. Izahay tsirairay avy, satria nasehonao anay izany. Andriamanitro, tempolo ny fanahinao tokoa izahay ary novidian'i Kristy tamin'ny rany. Ifonanay aminao izay tsy nety rehetra vitanay hatramin'izay. Ifonanay aminao izay fanimbana ny tempolinao nataonay. Mangataka izahay mba ho avozinao ny fiainanay. Ampio izahay mba haresy, handresy ireo fahazaran-dratsy izay mety efa nataony Satana teo aminay na nahafanay an'izao tontolo izao. Ampio koa ireo izay mbola tsy latsaka tamin'izany, te hirizo amin'ny fahadiovana ny tempoliny tsirairay avy. Andriamanitro, ny fanapahan-kevitra izay noraisinay tamin'ity anio ity dia tehirizo hatrany indray. Arovy mba ho tanteraka hatramin'ny farany izany, mandra-pahodinay any amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa noho ny amin'ny anaran'i Jesosy hatrany no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Dia hatrendray ary ny fiarahantsika tamin'ity anio ity. Mirary ny soa, mirary fahasalamana sy ny fitahian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Mandra-piona indray ary.